mitondra fanehoan-kevitra mahakasika ny fitokonana samihafa eto amin'ny firenena Andriamatoa Voninahitsy Jean Jeanne mpanolontsaina ara-politika ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ny fitokonana mpampianatra Frama no isan'ny tena nitondrana fomba fisaina. Ny zandray aloha zao na ino an'ino mako dia mba tahiona amin'ny ministry ny fampianarana zany satria olona mpinamana zay satria tanatin'ny programmako zany raha zany mba manilany aho dia ny hoe ireo Frama reo dia tokony mba automatika zany atao fonctionnaire avetrany satria ny fahavoazana ho an'le ny fifambalisy fandavatena ny ataon'izy ireo miaritra mihitsy dia hoe ny anaran-draza dia hoe Karamadaba Ramse Daba zay ny anaran'izy ireo zany risa péjoratif zany ka donc noho n'izay fiaretany zareo rey rariny izy raha mitaky ho intégrena zany ho fonctionnaire zany ka za zany zay koa ne anisan'ny mba programman'ny président ka ny fahavitan'le izy androany moa zany mety hoe tozoke no ny toe-bola misy amin'ny fanjakana zany arakaraky izay no anaovana n'le izy zany hoe d'une manière progressive zany anaovana azy tsy kelikely zay taloha moa zany de tokony lefa aloha zay fa nahazo ohatra hoe zay fa navita 10 taona navita ohatran'izay dia vita reny olona reny zany dia tonga koa dia mandeha am'izay nahavita 3 taona sy ny namany mandra-pahatapitry n'le izy zany fa ny zavatra atao tsy tokony recruter n'ireny tsony aloha le vaovao zany tsy tokony atao